Noraisy ny ministry ny indostrie sy ny fampiroboroboana ny sehatra Tsimankina Narson Rafidimanana teny amin'ny Boran teny Antaninarenina androany ny ambasadorny Afrika Atsimo Gert Johannes Gobler ny fampiroboroboana ny lafin'ny indostrie no nisongadina tamin'izany ka andeha aratsika ny sary nentin'ny ravaka Randriamanalina sy Mamy Rasoanefo. Vonina iarasan'ny Madagasikara amin'ny lafin'ny fampiroboroboana ny industrie Afrika Atsimo iseho amin'ny alalan'ny fiaramiasan'ny Industrial Development Corporation avy Afrika Atsimo sy ny IDBM na ny Economic Development Board of Madagascar ary ny Ministeran'ny Industrie sy ny fampiroboroboana sehatra tsy miankina izany. Io moa no nivoatra tamin'ny fiainana teo amin'ny Andriamatoa Minisitra Narson Rafidimanana sy ny ambasadorny Afrika Atsimo miasa eto Madagasikara Andriamatoa Gert Johannes Gobler androany. Noho izany dia mitondra ny karazana atao amintsika hoe EDBM zany EDBM any amin'izareo hoe tonga aty amintsika ny azy indray hoe Industrial Development Corporation noetiny aty amintsika zany hoe ahafahantsika miara-miasa reo olona reo dia mety tsy hoe mety fa hitondra zany hoe manome financement reo entreprise ho tonga aty amintsika hiara-iasa amintsika eto Madagasikara ahafahana zany mifandinika amin'ny ministère-ny industrie hoe inona ny priorité atsika dans quel secteur mety ahafahantsika miara-miasa ahafahana reo avy any amin'ny industrie any amin'izareo zany manana ny traikefa ahafahantsika miasa arakaraka ny hoe inona amin'ny fahaizantsika eto. Maro lafy ny endrika isehoan'ny fiara-miasa toy ny fanarahana amin'ny orinasa avy eto Madagasikara sy avy any Afrika Atsimo. Eo ihany koa ny fiara-miasa ny Ministeran'ny Industrie avy any Afrika Atsimo sy avy eto an-toerana ka ankoatra ny famatsiana rabola dia isy ihany koa ny fanamafisana ny aitaon'ny ropisehatra eo amin'ny tontolon'ny indostria. Vinavonana taton'ity fiara-miasa ity ihany koa ny anatsarana ny fifandanjana eo amin'ny fanondroanana ara-barotra amin'ny Madagasikara sy Afrika Atsimo amin'ny alalan'ny fanalefahana ny hetra amin'ireo entana avy eto Madagasikara miditra ny Afrika Atsimo hoy ny minisitra.